Nikadona tanindrazana kosa ny délégation no tarehiny filoham-pirenena Andriamatoa Rajonary Mapianina rehefa avy niatrika ilay fivoriam-be tsy ara-potoanan'ny SADC no tanterahana tao Zimbabwe. Nifantoka tamin'ny fampandrosoanany lafin'ny indostria ity fivoriana ny arahan'izy ireo tamin'ny sehatra maro samihafa ity. Paikady manokana mba ho fampandrosoanany indostria aty Afrika, io no lohahevitra nodiniana nandritra ny fivoriam-be tsy ara-potoanan'ny SADC izay notanterahana tany Harare any Zimbabwe ny 7 aprily lasa teo. Raha ny loatra io lohahevitra io satria 70% firenena aty Afrika atsindrefana dia mbola miaina anatin'ny fahantrana tanteraka hoy ny filoha Robert Mugabe, filohan'ny Zimbabwe sady filohan'ny ity vondrona ity ihany koa nandritra ny lahateny nataony. Anisan'ireo firenena 10 indray anjara tamin'ity fivoriam-be tsy ara-potoana ity Madagasikara izay nosoloan'ny filoham-pirenena Rajonary Mapianina teny. Tany an-toerana ihany koa ny minisitry ny raharaha-mbahiny Ramatoa Beatrice Atala sy ny minisitry ny indostria sy ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina Narson Rafidimanana. Ny omalimono nigadina tany Harare ny délégation malagasy izay notsenaina tamin'ny fomba makotrokotroka.